La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ny vaovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Niroso tamin'ny initiative COVAX na ny fisoratana anarana amin'ny fomba fahazahoana ny vaksiny adina amin'ny COVID-19 i Madagasikara. Hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fitsidihana teny amin'ny CTC Mahamasina omaly. Ny eny Mahamasina izay sokatra tsy ho ela ary afaka andray marary mihoatra ny 20%. Ratovy Noely Nzafy Bakoly Sirakotorsou Florent voafidy ho sopitena ny CSM na ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fantatra avokoa araka izany ireo olona eny nandrafitra ny HCC ary andrasana ny fanendreny ireo mpikambana telo hafa avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Manodidina ny arivo isan'andro ireo ankizivavy voaolana raha ny antontanisana avoaka ny teo anivon'ny CNFM na ny Centre National des Femmes de Madagascar. Voaolana ny fianakaviana na ny olona ao an-trano ihany ny ankamarony. Vitsy amin'izy ireo ankilana no samy toroka noho ny enamaso amin'ny fiarahamonina. Manam-panantenanam-bola andeto ny olona tsy misy kilema rehetra no mivady tongotra raha voatsabo mialohan'ny 7 taonany. Nisitraka fampiofanana mahakasika izany ireo dokotera sy kinésithérapeute teo amin'ny CHRR Ambatondra Zaka. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena tsy latsaka ny 720 no maty ny mpanao fetsiketsehana nanohitra ny fanonganam-panjakana ny Birmanie androany taoriny fifandorona tamin'ny mpitandro ny filaminana. Mihamafatra ny fitakina any antoerana ary ovetnara ny andindiny mahakasika ireo. Manatitra ny araby indray tomboko lasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ndroso tamin'ny inisiativa COVAX na ny fisoratana anarana amin'ny fomba fahazoana ny vaksiny iadina amin'ny COVID-19 Madagasikara. Hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny fitsidihany teny amin'ny CTC 19 Mahamasina omaly. Ny eny Mahamasina izay sokatra tsy ho ela ary afaka mandray marary mihoatra amin'ny 20%. Kaiton Andriatsilavo. Taoriny ny fakana ny hevitra ireo manampahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, niroso tamin'ny ilay antsoina hoe inisiativa COVAX i Madagasikara. Izany hoe nisoratra anarana amin'ny fomba ahazoana ny vaksiny iadina amin'ny COVID-19. Fanapakevitra ny raisina rehefa niaraka tamin'ireo azo lazaina hoe tompony eo amin'ny fahaizana amin'ny lafin'ny fitsaboana dia avy hatrany ny ministra fahasalamam-bahoaka androany dia nanatatianaka sady ary rehefa vitanay androany zany lay azo lazaina hoe fisoratana anarana eo amin'ilay hoe inisiativa COVAX zany hoe lay fomba azahoana ny vaksiny mbola misy antanatohatra be lehibe ho ny anjanana ao anatin'izay dia efa miezaka izay ka aoka isika mitony aoka isika hiaraka hiady amin'izao coronavirus zao. Raha tsy hivina fomba fanomezana sy fitsinjarana vaksiny iadina amin'ny COVID-19 napetraky ny ONU sy ny OMS ary ireo mpiara-miambina antoka amin'ny inisiativa COVAX. Napetraka ihany koa izy anafainganana ny famokarana sy ny fitsinjarana mitovy ny fitsaboana sy ny vaksiny miady amin'ny COVID-19. Ireo firenena matanjaka no nanoana arabola hatrany amin'ny $2 miliara. Ny COVAX no manohana ireo firenena andalam-pandrosoana amin'ny fividianana vaksiny ka atao vaksiny mamaim-poana avokoa ireo mponina ao aminy. Hatreto manodidina ny 20 ireo firenena toanany. Tanjon'ny COVAX ny itsinjarana vaksiny misy $2 miliara amin'ny ity taona 2024 ity. Ka ho vita vaksiny avokoa ny 700,000 ny mponina ho an'izay firenena manafatra izany. Ho an'ny Afrika manokana, 900 tapitrisa ny vaksiny kasaina aparitaka hatramin'ny faran'ny taona 2024 ka ho vita vaksiny avokoa ny 20,000 ny mponina. Ankehitriny, mirongatra ny valanaretina ary betsaka ireo forma grave eto Madagasikara antony nirosoantsika amin'ny fisoratana anarana ahazoana vaksiny.
antony ihany koa nokafana tsy ho ela ny CTC 19 Mahamasina izay ahitana fandriana tany amin'ny 700 afaka mandray marary indrindra ireo maneho tranga misy fahasarotana. Tokony ho tony nefa isika manoloan'izany ary tsy tokony anafina raha misy tranga eny anivon'ny fianakaviana, fiarahamonina, toeram-piasana, sekoly, fiangonana sy ny maro hafa. Ankehitriny dia mbola betsaka zany ny olona izay hita hoe manafina fa hoe azony Covid izy, lasa menatra izy eo fiarahamonina. Ka any ireny olona ireny rehefa azony fahasarotana dia raha maty dia resahana fotsiny hoe tsy maty ny Covid izy satria menatra. Nefa zay nandevina n'iny olona rehetrarehetra rehefa avy eo dia manaparitaka an'izany Covid-19 zany. Toerana privé anankiray tsy ho resahako amintsika eto zany aloha mba ho tsy ambarately dia nisy maty teo aminy tao dia tsy nekeny havany hoe ambara hoe Covid. Nefa n'iny rehefa avy eo nanaparitaka amin'ny olona izay nandehandevina an'izany. Ary misy maty torinan'izay betsaka mahazo telefôna miantso anahy ny olom-boafidy, miantso anahy ny olom-boately hoe ahoana zao dia rehefa nataoko zany ny fijerena ny loharano vaovao rehetrarehetra dia tsapa fa noho izay fanafenana izay nampatonga ary le mpiara-miasa tao ihany rehefa avy eo zany ny fandimby maty tao anatin'ny zava-be. Entanina hatrany ny olom-pirenena tsirairay avy anaraka ny tsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka isoroana ny fianaky ny valanaretina hoy ny minisitra. Fa mitony ady manoloana ny fianaky ny Covid-19 eto Madagasikara ka tsy tokony raviravin-tanana ny malagasy. Tsikatra nandritra ity herinandro ity ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ireo samy mpandraharaha isan-tokony na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hanampy ireo fepetra ny raisin'ny mpitondra hifehezana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 Gaëtan Andriatsilavo. Misedra olana goavana ny firenena amin'izao fotoana manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 mezaka mitsabo mamaim-poana mizara fanafody ary manara-maso akaiky ny toe-pahasalaman'ny vahoaka ny mpitondra sy ireo mpitsabo. Naitsika avokoa ireo ratsa mangaika rehetra ahafana mandray an-tanana sy mikarakara ireo ahitana ny soritra aretina, ireo marary hatramin'ireo ahitana fahasarotana izay tena nitombo isa tatoato. Tsy ny mpitondra sy ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ihany nefa mampiavaka ity andiany faharoa amin'ny valanaretina ity ny fandraisana fanapahan-kevitra etsy aroa ataon'ny sekoly sampandraharaha samihafa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny sekoly sasany nozaraina roa ny mpianatra iray kilasy ka ny lehilahy mianatra maraina, ny vehivavy mianatra hariva ahafana manaja ny elanelana ao ampianarana sy manaraka ny tsakany sy andavany ireo fepetra sakany. Nato ny fampianarana eny amin'ny oniversite sy ny maro hafa. Fanapahan-kevitra noraisina manokana ahafana miady amin'ny fianaky ny valanaretina manampy ireo fanapahan-kevitra iraisana natolotry ny fitondram-panjakana. Midika izany fa ny rehetra miara-misa lahy no ahafana mandresy ny fahavalotry hita-maso izay mandripaka ary mahatonga famoizana ain'olona maro manerana izao tontolo izao. Ekena ary tsy azo lavina fa amin'ny fotoana ny valanaretina tahaka izao miova ny fomba fijery, miova ihany koa ny fomba fisainana ho an'ny hafa. Tsy natao sakana tsy hifanomezan-tanana nefa izany ka anehoana fa malagasy miray hina, malagasy mifanomezan-tanana hamongotra hatramin'ny farany ny Covid-19. Na eo aza izay ady amin'ny valanaretina izay tsy tokony ho adino ihany koa ny raharaham-pirenena sy ireo ady tsy maintsy atao. Isan'izany tsy fanjarian-tsakafo sy ny valala ny Atsimononosy, ny ady amin'ny fanolanana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanitrana, ny fiovaovany ny toetrandro sy ny maro hafa. Ho avy ny fahatsiarovana ny fa 470 taona ny raharaha 7 Martsa 1776 ny alatsinainy ho avy izao. Ny 7 Martsa izay tsy ho toy ny isa-taona noho ny fiatrehana ny ady amin'ny fianaky ny Covid-19. Iroso amin'ny herinandro masina ihany koa isika izay atomboka rapitso amin'ny alalan'ny sampandrofiana ny sampakazo. Herinandro masina iatrehana sy itsenana ny fetin'ny Pasika. Hoenty milaza fa tsy nofa mandrà fotsiny ihany ny olombelona fa manana saina sy fanahy. Ka na inona finoana ananany tsirairay tsy tokony ho adino ny mikolokolo sy mamelombelona ny fanahy. Araka ny fahendrena sy ny soatoavana malagasy manao hoe ny fanahy no maha-olona, izany hoe fitambaran'ny toetra sy ny fihetsika ary ny hevitra izay mamaritra ny maha izy ny olona iray araka ny sehatra misy azy avy. Fa olona 3 no namony Inde ary 470 ny voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora raha nitatitra androany. Tato amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 420 tamin'ireo tranga vaovao, ny ampy 70 kosa ireo sitrana ny elarany Efson.
Miisa 20 androany ny isan'ireo olona asitrana raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamana ka efa tafiakatra 2.70 isanjato ny tany fahasitranana eto Madagasikara. Hatreto 2.20 isanjato ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina COVID-19. Araka nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamana ny ampy telo indray ireo namony ainy vokatry ny valanaretina COVID-19 raha toka ny ampy 470 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretana. Hita tamin'ny fitiliana miisa 430 ka 440 avy teto amin'ny faritra Analamanga, 17 tao Boeny, 14 tao Analanjerofo, 13 tao Antsinanana, 12 tao Sofia, 12 tao Diana, 5 tao Sava, 2 tao Menabe sy Itasy, 2 tao Alaotra Mangory sy Matsiatrambony. Vaovao politika kosa indray ratovy ny Hoelinjafy Bakolo sy Rakoto Arso Florent no voafidy solitenan'ny CSM na ny filakevitra ambony momba ny mpitsara eny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Fantatra avokoa araka izany ireo olona enina andrafitra ny ACC ary andrasana ny fanendreny ireo mpikambana telo hafa avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Onona saina. Filoha voalohany tao amin'ny Cour d'appel Toliara ary efa mpikambana teo anivon'ny HCC i Florent Rakoto Arso no izao voafidy mpikambana eo amin'ivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izao indray. Filoha mpisolo-toerana tao amin'ny Cour de cassation kosa i Bakolo ratovy ny Elinjafy ka izy roa ireo no isolitenan'ny CSM na ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Ambota. Voafidy ara-dalàna avokoa ary tsy misy loko politika izy ireo hoy ny ministra ny fitsarana. Fa ireo mpitsara lany ireo dia safidy miala avy amin'ireo na Sénat zany na ny Assemblée nationale ary ny kato aminay koa dia safidy miala avy amin'ireo fifidianana natao omaly nataon'ireo mpikambana atao CSM tsy misy loko tsy misy inona fa avy hatrany dia ny se basé zahay amin'izay safidy rehefa mba fampidinika hoe inona no karazan'olona tokony ho atao fa ho solitena any mba tsy hisiny gorakora salatria ary nenay ny tanjonay dia niverena ny fatokisan'ny olona amin'ny fitsarana dia iverinay fa ireo olona ireo afaka hitondra an'izany no ny traikefany ny gradiny ary ny fahalalany izay nananany hatramin'izay ka mandraty. Andraikitra mankadiry no raisina hoy Florent Rakoto Arso izay nanatrika ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny maraina teo. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay rafitra iray mampilamina na mampikorotana ny firenena raha misy fanampahana tsy voadinika. Rahantsika manaraka fa izay nataontsika hoe fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany dia natao hiaro ny lalam-panorenana ary raha samy manaja ny lalàna sy ny lalam-panorenana ny rehetrarehetra na ny androm-panjakana zany na ny olon-tsotra dia veriko mba fa ilamina ny tany fa io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io zany zany mba manana traikefa kely taona maromaro ny taloha no efa tao dia mahalala fa raha milamina ny tany dia ny lalam-panorenana. Indray mikorotana ny tany sy firenena dia manana fandraisana anjara betsaka amin'izany zavatra zany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io. Mampiavaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manko amin'ny fitsarana hafa dia arak'izay teneninao zao izy bico politika. Indraindray misy tranga izay mety tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenanao dia tsy maintsy mandray andraikitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana itadiavana vahaolo na andamina ny tany sy ny firenena. Tsy aivana 720 no isan'ny mpitsara nandrotsaka ny antota taratasy firotsahako fidiana ho solitena ny filakevitra ambony momba ny mpitsara eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fepetranapetraka tamin'izany ny hoe izay mahazo ny salanisa 330 isanjato no mihoatra avy amin'ireo mpifidy 20 no olany. Nahatra 540 ora mahery ny fihainoana sy ny fifidianana ireo olona roa isolitena ny CSM ary tamin'ny 12 ora alina no nivoaka ny anaran'ireo olona roa voafidy raha ny angom-baovao ny tanterahana. Fantatra avokoa araka izany ireo mpikambana misa enina andrafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny efatra avy amin'izany avy amin'ny antenimera Rotota sy ireto roa avy amin'ny CSM ireto ka ny fanendrena ireo mpikambana telo ambiny ataon'ny filohan'ny Repoblika izay tokony fantatra mialohan'ny faran'ny volana ity no any sisa andrasana. Fananokatra ny fampiratiana tanterahany fikambanan'ireo teratany indiana teny amin'ny fohibeny masovo indiana ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta amin'ny maraina teo. Ao anatin'ny tantaran'ny firenentsika ny fikambanana teratany karana ary nijery mahakasika ireo mivelona eto amintsika ka nangataka ny zom-pireneny ny gouvernemanta ny fandimby teo aloha hoy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Kaiton Andriatsilavo.
Efa manakaiky ny 2 arivo ankehitriny ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana Karanina eto Madagasikara. Ny tantara sy nahatongavana ireo voalohany teto amintsika izay fototra ny andohan'ny fikambanan'ny teratany Karana eto an-toerana amin'izao fotoana no ampiratina. Misehatra amin'ny fandaharahana ara toe-karena avokoa ny teratany Karana monina eto amintsika ary maro amin'izy ireo no nomena ny zopirenena malagasy. Nijeriny makasika ireo mivelona eto amintsika ka nangataka ny zopirenena ny governemantany Vandimby teo aloha, hoy ny Prime Ministre. Maro dia maro amin'ireo fianakaviana izay tonga teto Madagasikara dia efa nomena ny maha-malagasy azy ihany koa, nomena ny nationalité malagasy ampitiavana no nanomezana azy ireny satria zava-dehibe tokoa ny salorana ny maha-malagasy azy satria efa lasa taminy tsy Madagasikara mamitsika ity. Zay no antony anomboako izao fandresako fitenenina zao amin'ny teny malagasy satria ray ihany tsika eo zateo ao anatin'ny fahasamihafina fa ray amin'ity firenena mamitsika ity. Tombony amin'izany ny fahafahan'izy ireo miary sy mampiasa ny volany eto an-toerana na azon'izy ireo atao tsara aza ny manao izany any amin'ny firenena ny aviny na koa any amin'ireo firenena manodidina antsika, hoy hatrany ny Prime Ministre. Manao antsoavo amin'ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany sy amin'ny mpandraharaha malagasy sy vahiny isika eto Madagasikara ka rehefa misy mpandraharaha afaka mampiasa ny volany, manangana orinasa, mamorona asa eto amintsika, ankasitrahany izany raha ny fanazavana hatrany. Zava-dehibe ny fanomezantsika lanja izany fiaraha-miasa izany. Fa manodidina ny 1000 isan'andro ireo ankizy vavy-voaolana raha ny antontanisana avoaka ny teo anivon'ny CNFM na ny Centre National des Femmes de Madagascar. Voaolany fianakaviana ny olona ao an-trano ihany ny ankamaroany, vitsy amin'izy ireo ankilany samy torka no ny enamaso amin'ny fiarahamonina Sabrina Arson. Isan'andro maro ny vehivavy hiara-ny fanolanana raha ny eto Madagasikara manokana. Saika ahitana tranga ray isan'andro ny isaky ny komuna manerana ny nosy. Tsy latsaky ny 1000 isan'andro izy ireo raha ny tatitra voaray araka ny nambarany taleny ny CNFM. Nankizy vavy kely matetika ny toenany lasibatra amin'ny resaka fanolanana. Antony, mandeha miasa na mitady volana ny reniny ka apetraka amin'ny fianakavianany izy azy. Eo ihany koa ny tsy fampiny ny fahafantarana ny zon'ny vehivavy araka ny fiteteza-paritra izay nataon'ny CNFM ka tsy afaka manohitra izy ireo amin'ny herisetra manjo azy. Raha ny zavatra navoaka n'le tany amin'le nampiresahana na le rehetra tany dia hita aloha ny fahasarotan'le fiainana, ny fahasairana ny tokantrano malagasy maro dia lasa miteraka fihetsika hafahafa manaonao foana tsy mahavoafehy zany le fihetsika ka miteraka n'le fanolanana avy ao amin'ny fianakaviana ihany. Eo koa le resaka hoe tsy fampiny ny ampelatanana izay dia mahavoatery ny fianakaviana sasany mametraka le zanany any amin'ny havana any amin'ny fianakaviana dia tezainy ireny fianakaviana ireny dia lasa misy fakapanahy zany mitsiry amin'le olona mitaiza le zaza dia tsy mahavoafehy le fihetsika dia anisany miteraka le fanolanana koa zany. Dia eo koa moa le vokatry ny ainao manjery efa miparitaka loatra dia misy vokatra ratsy koa le izy ohatrany hoe maniraka zany anao an'le zavatra tsy mety. Maro ny sakana amin'ny resaka fitoriana amin'ny raharaha tahaka izao ka mahatonga ny vehivavy miraviravy tanana. Voalohany eo le tahotra ao anatin'ny fiarahamonina tsika malagasy mantsy le fiarahamonina tsika masika ihany indraindray dia lasa ohatrany hoe manameloka, lasa raha hoe misy trangany zany dia lasa tonga dia raisina hoe ahilikiliky ny fiarahamonina dia matahotra zany le vehivavy dia tsy samy teny dia indraindray koa amin'le hoe mamenatra zay le izy hoe tena havana ny nanao an'le izy dia raha hiteny ianao hitory mety hoe ny dadanao ihany le torinao, mety hoe ny tonton anao ihany dia lasa ohatrany hoe sarotra be le izy dia tsy samy teny. Dia eo koa le fahasarotany le fitoriana mihitsy satria be da be ny zavatra ilaina manomboka any amin'ny certificat médical hatrany mombamombanao, misy ny antota taratasy izay tsy maintsy foronina, mila vola nefa zany zavatra izany, mila fivezivezena ka raha tsy ampy koa ny ampelatanana dia lasa tsy tody hatrany amin'ny fitoriana le izy fa tena hoe miraviravy tanana le vehivavy tsy vita ity fa ohatrany tsy vita mora le izy.
ny fampanananasany ao an-tokantrano indrindra ireo vehivavy aleo tena ka afaka mikarakara tsara ny zanany no isan'ny vahaolana. Ilaina ihany koa ny fanabeazana, aizana mifehny vatana hoy ny tompon'andraikitra. Raha ny fantatra, efa nisy ny fanaovatsoniana ataon'ny Madagasikara mahakasika ny protokôly de Maputo. Hatramin'izao anefa mbola tsy navadika ho lalàna miatra eto amin'ny firenena hoy izy ireo. Fa ny mahakasika ny fiompiana tilapia sy ny fiatrehan'ny Madagasikara ny tsena ny tilapia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray no arahana ao anatin'ny fandaharana Alalino Rapitso amin'ny 7 arivo handao araina ny ampainjay. Tilapia trondro isan'ny maro mpiompy eto Madagasikara ary saika hita amin'ireo toeram-panjanona rehetra ihany koa noho ity karaza trondro ity mora ompiana sy mahataty ny maripana rehetra. Raha ny tantara tany Egypta no nahitana azy voalohany efa 4,000 taona lasa izay ary niparitaka tsikelikely tamin'ny vaza tany efatra izany. Samy nampitombo ny vokatra ny firenena maro nanomboka ny taona 7,700 noho ny tilapia voasokazo eo amin'ny laharana faharoa amin'ny trondro be mpitady indrindra maneran-tany aorian'ny karpa. Ho an'i Madagasikara manokana, azo lazaina fa tara ihany izay fampitomboana ny vokatra izay oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa satria taty amin'ny taona 2020 no nanomboka ny roborobo ny fiompiana azy. Ankoatr'ireny amin'ny sehatra tsy miankina, isan'ny nandray anjara tamin'ny fampitomboana ny vokatra eto an-toerana ihany koa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka. Misy fitoerana maro samihafa misehatra amin'izany toy ny CDA na ny Centre de Développement de l'Aquaculture eto Mahajanga izay eo ambany fiahin'ny ministera ny fiompiana, ny fambolena ary ny jona. Misy ny sexe ratio arahana raha te azo zana-trondro tsara. Voalohany 1/3 izany hoe vaviny telo ho an'ny ilay trondro iray, mampiasa ny 1/3 raha zana-trondro maro no tanjony. Raha mitsinjo sy manomana ny taona manaraka kosa dia mampiasa ny 1/1 izany hoe ilay trondro iray miaraka amin'ny reny trondro iray. Ny zana-trondro azo avy amin'izany izay homanina ho reny trondro sy iray trondro amokatra amin'ny taona manaraka. Ny trondro iray mihoatra ny herintaona no tena azo antoka ho bon géniteur. Maninona moa no fidina manokana ny hoe kalitao tsara amina resaka fiompiana trondro. Anisan'ny antoka iray lehibe io ho anareo izay hiditra amin'ny seha-piariana nilazaiko teo, antoka iray lehibe amin'ny fiverenam-bola ohatra satria misy vola miditra ao amin'ny fampandehanana an'ilay izy. Ny kalitao misy eto amintsika amin'izao dia be da be no efa namaly hoe enim-bolana izahay dia mamoaka trondro ary tsy mihoatra an'izay, raha mihoatra kely dia 7 volana. Tsara ihany zany manana an'izay notion kely zay raha ohatra ka tena hoe hiditra amin'ilay resaka fiariana fiompiana trondro amin'ny ankapobeny. Maro ireo manao komandy lay trondro fotsiny noho izy aingam-pitombo. Misy arak'izany ny dingana atao azahoana lay fotsiny. Fa isentro kely ao anaty dokam-barotra sika izao aorian'izay no anaranao ny fanadihadiana mahakasika amin'ny vaditongotra na ny pibo sy ny maresaka iraisan'ny-pirenena mandra-pitafa fa vetivety ary. Likez-o, commentez-o e adorez-o. Yellow Facebook 1 giga afakanova Instagram, Facebook e Messenger. Videm sinyo, image atualial monde. Studio 322 étoile 65 dièse. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix.
anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Manam-panantenana mbola andeha toy ny olona tsy manana kilema rehetra mivady tongotra raha voatsabo mialohan'ny fahatelontonany. Ny sitraka fampiofanana mahakasika izany ireo dokotera sy kinésithérapeute atao amin'ny CHRR Ambatondrazaka. Ary zaza latsaky ny telotona miisa 7 no ny sitraka ny fitsaboana amin'izao fanomboana izao. Nialahatra ny Evson. Nahazo fampiofanana mahakasika ny fandidiana kilema mivadika tongotra ireo dokotera na kinésithérapeute tao amin'ny CHRR Ambatondrazaka tamin'ity herinandro ity. Fiaraha-miasa teo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka aorian'ny fanofanana afaka mandray tanana ny fitsaboana ny ankizy avy hatrany. Formation théorie ny katapakala momba ny fandraisana tanany zaza lasiny taona ny telotona manana arety tongotra. Dia lavizy ambany lakamitsy zay mandray an'ireo zaza sy ny tanana irany distrina faraparavola sy Ambatondrazaka. Dia natao latra voalohany eto amin'ny okarina totaly 7 no voarainay roandro araiky ny tompofanadiazinay sy ny zavatra hitanay teto dia manana maromarina fa mety eo 80% de résultat ny afahan'ireo ankizy mandeha normal araky ny tokony manaraka sakany sy andavany tapon'ireo fitsaboana zay azavaina Mamepona ny nandraisana antanana ireo marary tamin'izao fanomboana izao ka misy ireo dingana araina amin'ny fanomboana toy ny fanaovana ny plâtre ramsesy amin'ny tongotra, fanamboarana ny vodi-tongotra, ny fantsiana ny tongotra amin'ny alalan'ny kiraro. Aorian'izay, isy ny fanaraha-maso ny fiovoarana ny fahasalamana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Zazalatsaky ny telotona miisa 7 aloha no raisina amin'ny fitsaboana amin'izao voalohany izao ary itohy hatrany ny fitsaboana mandavataona. Antony efa manana fitaovana rehetra ny CHRR Ambatondrazaka. Fa nahavita namorona tetikasa tao anatiny 4 andro ireo vehivavy manantena miisa 12 ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana rehefa nomena fiofanana ny fampananana asa sy ny asa mendrika ho an'ny tsirairay no tanjona. Hoy ny ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy ary tokony hisitraka izany avokoa ny tanora rehetra manerana ny nozika eto Andriantsylavo. Vehivavy tao amin'ny distrikta maromaro faritra Atsimo Atsinanana misy 12 no nitolorana fiofanana manokana anao tetikasa madinika izay nikorakarainy ny ministeran'ny fampananana asa. Nisy tamin'izy ireo no nanana fahasembanana ara-batana. Nandritra ny 4 andro ny faharetan'ny fiofanana ho mpandraharaha amin'ny orinasa madinika izay nifaranana tamin'ny fananganana ny tetikasa ny volavolain'ireo mpiofana. Samy navita ny famoronana ny tetikasany avokoa izy 12 ireo ary azo ampiasaina avy hatrany. Ohatra amin'izany ny nanao savony sy ranon-tsavony ho fidiovana, ny menaka firandranana, ny zaitra, ny fiompiana sy ny maro hafa. Rian'izao formation zao zany dia efa matafatsangana orinasa tsara anodana ny voankazo aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia tsy misy tsony zany ny voankazo verivery fotsiny na hoe amidy amin'ny vidiny izay tsy tokony ho izy. Raha ny fiofanana tetoa dia tena nagnampy anay zakabe da zakabe tokoa satria raha koa tamiko manokany talohan'izao fiofanana zao dia sy sakagny ho aninaha amin'ny fitadiavam-bolagna sy fahaizako mananga ny tetikasa ho anahy manokany. Raha vita nefa ny formation zao dia samy teny fa afaky mananga ny tetikasa ho anahy. Samy nahazo fanampiana avokoa izy 12 ireo ahafana manangana ny orinasa madinika araka ny efa nivolavolainy. Ny telo voalohany nitolorana lela vola 3 tapitrisa ariary, 5 alina sy 2 tapitrisa ariary ary 2 tapitrisa ariary. Hoentin'izy ireo miainga amin'ny fanatanterahana ny tetikasany. Nomena fiofanana izy ireo teo ambany fiahian'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy mba anangana orinasa madinika na salatsalany mba ahafahany mivelona amelona ny ankohonana ka ao anatin'izany ankoatran'ireo taranja hafa mikasika ny irary, ny zaitra sy ny karazany dia nisy koa famoronana savony sy ranon-tsavony izay ho ampiasaina amin'ny fahadiovana ao an-tokantrano ary mba hanaovan'ny zareo orinasa mahakasika an'izany satria ny tanjon'ny fitondram-panjakana koa amin'ilay velirano fahaenina izay nataon'Andriamatoa filoham-pirenena sy efa navadika any anatin'ny politika panjakana ankapobeny dia ny fampananana asa sy ny asa mendrika ho an'ny tsirairay ka ny fidirana amin'izany fampiofanana vehivavy manano tena izany izay manana niveau baka zany
satria ilaina faripahaizana koa ny mba ahafahana manangana orinasa zany sady koa androsiana ireo ankizivavy sy ny tanora sasany mba hiezaka amin'ny fianarana aloha na dia ny eo amin'ny niveau bac aza dia fa ahafahany zany manatanteraka orinasa salatsara na kely ho azy ohatran'izay natao izay. Mbola ito izao ezaka fanampina ireo tanora manana tetikasa izao manerana ny nosy. Nilaza ny ministra fa isan'ny tetikasan'ny ministera ny fampanananasa ny tanora eto Madagasikara ary izany no nisafidianana ireto vehivavy manantena ireto hoentina nampiana azy ireo ioatra eo amin'ny fiainany. Fanomena fiofanana ihany koa ireo tompon'andraikitra misahana ny asa-panjakana ao Melaky ahafantarany fitsipika sy ny lalàna amin'ny feny asany. Eo ihany koa ny fisorohana ny mety ho fanodigodinana ny fanana mpanjakana Sabrina Arson. Isin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny fitaovam-panjakana, nisitraka fiofanana ireo tompon'andraikitra tsirairay tao amin'ny faritra Melaky. Nampahafantarina azy ireo fa misy lalàna amin'ny feny fitaovam-panjakana. Izao no natao mba isin'ny fahaiza-mitantana ialana amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fananam-panjakana. Araka ny zava-misy dia natao iny fampiofanana iny mba ahafahany tompon'andraikitra tsirairay avy mahalala fa misy lalàna mifehy ny fitantanana ireo fitaovam-panjakana ireo ka izay nahatonga ny fampahafantarana izay lalàna mifehy na fitsipika maromaro mifehy amin'izay fitantanana ny fitaovam-panjakana izay. Raha ny tanjona dia mba ialana amin'izay gaboraraka ny fanodikodinana ary koa mba hampisy ny fangaraharaana zany amin'izay fitantanana ny fitaovam-panjakana izay. Dia isaorana ireo tompon'andraikitra tonga nanatrika izany aloany ary mino aho fa na dia tsy hanara-penitra aza ny fitantanana izay fitaovam-panjakana izay fa mba manakaikikaiky satria raha tsy nahalala na tsy nahafantatra an'izay fitsipika maromaro mifehiny fitantanana ireo fitaovam-panjakana ireo le ataontsika hoe dépositaire comptable matière hatramin'izay dia nomena azy ireo izay formation zay mba hahafahandreo miditra lalindalina kokoa amin'izay fitantanana ny fitaovam-panjakana zay. Sambany teo amin'ny faritra Melaky no nisian'izao fampiofanana ny mpiasa izao. Antenaina fa isy vokany izany eo amin'ny fitantanana ny fitaovam-panjakana. Fa notanterahana tao amin'ny lycée Imerintsatorsika ny famelabelara-kevitra mahakasika ny tolony MDRN sy ny fomba ny atrehan'izy ireo ny ady ho fanafana ny Madagasikara teo Ambanjoga ny mpanjanaka. Ilaina ny fahafantarana ny tantara ny firenena sy ireo soatoavina ahafahana mamaritra ny lalana mitondra makany amin'ny fampandrosoana ho ireo mpianatra Gaëtan Andriatsilavo. Mbola mitohy ny ady nataon'ireo mahery fony firenena tamin'ny andron'ny fanjanahantany ka isika taranaka aty aoriana no tsy maintsy manohy izany ho fametrahana amin'ny toerany ny satam-pirenena. Manana anjara toerana lehibe amin'izany ny fampahafantarana sy ny fampianarana ny vahoaka malagasy. Teo nakasoparan'ireo kolon frantsay reo zany tsy faly amin'io satria be dia be le tombotsoa azony teto. Ny dikan'izany dia tsy maintsy atao zany zay hoe andravana laka zarazarao anjakana. Mbola tsy tafapetraka ny satam-pirenena malagasy satria averiko ihany fa ny Madagasikara ny manana satatanina lakosy ary rehefa voasoratra mpidozy fa eto mivoaka ny faheleny eran'izao tontolo izao. Ny zavatra mpitany am-pianatra dia tokony anana an'ireto zavatra anaky 7 reto. Reto any tena tianao mpitany hoe fifanajana, fifankatiavana, fifandrona ny mety sy ny tsy mety, fitanana ny marina, fitsominana ny malemy, fampianarana ny tsy malala, asa fanire. Izay ny tena tianao mpitany ny mpianatra no avin'ny firenena. Aty amin'ny ankizy aloha no atomboka io. Nisy araka izany famelabelara-kevitra mahakasika ny tolon'ny MDRM sy ny fomba fiainana ny atrehan'izy ireo ny ady ho fanafana ny Madagasikara ho an'ny mpianatra lycée ao Imerintsatorsika. Samy nifototra sy ny ainga tamin'ny tantarany sy ny soatoaviny avokoa ireo firenena mandroso hoy ireo mpianatra. Ilaina araka izany ny fahafantarana ny tantaran'ny firenena sy ny soatoavina rehetra ahafana mamaritra ny lalana mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Satria misy mpianatra izao mety hoe mbola tsy nahare izy mihitsy dia mba fantatra zany izay izy. Nalala fa tsy dia ohatry loatra fa teto izy no fialafialarana
Mitondra voka-tsoana manokana mahafantatra koa momba firenena. Be da be ny tantara tokony fantatra zany. Dia nefa ilay izy tsy tokony ampiana satria avy afina ilay izy mifampiankina zany izy mifandroana firenena. Yes, satria misy zao firenena sasany mandroso nefa manaja kokoa ny soatoavina efa taloha be. Zany hoe tsy manina zany na manao fampandrosoana fa ny soatoavina tsy maintsy hajaina foana. Ilaina be ilay izy. Ilaina ny fisiny ny famelabelaran-kevitra mahakasika ny tantaram-pirenena sy ny soatoavina maha-malagasy tahaka izao, ahafahan'ny mpianatra manabe voa indray ny fahalalany, ahafahany mandray andraikitra tarify azy avy, ho fampandrosoana hatrany ny firenena. Tsy natao mihitsy zany hoe ho very momboka reo tantaratsika tany amin'izany fotoana izany fa anisan'ny tokony ho ampidirina mihitsy anatin'ny fandaram-pianaran'ny mpianatra. Tokony hitranaka faramandimby dia sy tompotra miona amin'ny resaka fanavana ohatr'izao fa tokony izy zany ahafantatra ny tantaram-momba ny firenena mba ahafahany mampandroso bebe kokoa voalohany fahalalany izay fomba koa afaka ataony zany ahafahany manabe voany ataontsika hoe faraisana anjara amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena. Zava-dehibe ho an'ny firenena iray manontolo ny fahafantarana ny soatoavina sy ny tantara amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fampianarana no ahafahana mampita izany ho an'ny taranaka any aoriana. Nanapa-kevitra ny amindra ny toby fiantsonan'ny fiara suburbaine ny fiadidian'ny tanàna atao Mananjary ho fanatsarana ny fidiram-bola ny commune. Tsy nisy tombontsoa ny toby fiantsonana teo aloha ka antony nandraisana ny fipitra hoy ny ben'ny tanàna Onasaina. 300 ny vola miditra amin'ny toby fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka ao Ambatoalambo no anjaran'ny commune Mananjary araka ny fandaminana niarahana tamin'ireo coopérative sy ny ATT ny taona 2024. Tsy mbola nisitraka ivola eo nefa ny commune hoy ny tompony andraikitra. Manoloana izany nandray fepetra ny fiadian'ny tanàna ao Mananjary ka namindra eo an-tanambazany toby fiantsonan'ny fiara suburbaine. Satria iarahantsika mahafantatra fa eny amin'ny gare routière Ambatolambo dia 0 ariary no ampidirina ao amin'ny fiadian'ny tanàna. Na dia fantatra aza fa hoe fiara mitantana no ampiarina ka anisany mpiara-mombona antoka amin'izany ny commune dia tsy misitraka an'izay anjara 300 manandrify azay ny fiadian'ny tanàna. Nandray fanapahan-kevitra zay satria ity tanàna ity dia raha antsika mahalala fa lasaka Katerina ary tratra orina amin'izay hoe fampandrosoana zay ka eto zany dia azo lazaina fa 100 ny vola miditra amin'ny toby fiantsonana ity dia any amin'ny fitafivolan'ny commune avokoa. Mety ny toerana hoy ny solotenan'ireo mpitatitra 5,000 fanajariana. Mety aminay chauffeur aloha zany miasa eto. Ny fanasarana tokony atao eto zany amin'ilay toerana eto somary rehefa morana zay somary bebe rano sy namana. Ohatrany hoe misy fanasarana toerana ity zany mba tsy be fotaka ohatran'izany na ny lalana miditra ity dia sy andany koa ny fandaminana ny ohatra hoe ny olona zao marobe petrapetraka amin'ny sisiny fotsiny ohatran'izany ohatra mba misy petrapetrahana manokana. Isy ny fidinan'ny ekipa teknika eo anivon'ny commune ahafahana manome endrika tsaratsara kokoa ity toby fiantsonana ity hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Andrenivohitra Mananjary. Fa ny votoatiny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray no entina aminao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 720 lohateny dehibe isarian'ny gazety ny mpamaky azy amin'izany coronavirus la situation redevient alarmante izay no amin'ny pejy faefatra. Eo amin'ny pejy fahatelo kosa indray non respect de l'alternance démocratique, pas question qu'une minorité dicte sa loi. Ny maresaka ara-panatanjahantena makasika ny Barea de Madagascar no eo amin'ny pejy fahavalo Coupe d'Afrique des Nations, rien n'est encore décisif pour les Barea. Eo amin'ny pejy fahadimy fermeture de Nosibé, des mesures d'accompagnement sollicitées. Ny fandarana alalina eto amin'ny fahitalavitra Cool TV FM no eo amin'ny pejy fahafolo izay resana makasika ny tilapia, ny anondrana ny tanjon'ny Madagasikara. Ny fandarana alalino izay rahanao rampitso amin'ny 7:00. Ano majanga kosa indray ao amin'ny pejy faraky ambin'ny folo nomena fampiofanana ireo mpitantana sy tompon'andraikitry ny sekoly. Ankoatra izay dia tanteran'ny gazety eo amin'ny pejy fahavalo ambin'ny folo ny maresaka iraisam-pirenena izay resana makasika ny variant ny coronavirus sy ny fivoaran'ity valanaretina ity. Ireo no isan'ny lohateny dehibe nisongadina tamin'ity gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 720 ity izay manankera ny 12 Martsa hatramin'ny voalohan'ny volana Aprily. Gazety Madagasikara Matin Hebdo izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary.
dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Tsy latsaky ny 7-20 ny mpanao fihetsiketsehana maty nanohitra ny fanonganam-panjakana ny Birmanie taorian'ny fifandonana tampitandro ny filaminana androany. Miamafy hatrany ny fitakiana mampiseho ny heriny ihany koa ny tafika izay nanao filatroana lehibe nandritra ny fanamariana ny andro ny tafika androany. Mitohatra ny hetsika fanohiram-ponina ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika Birman, tanàn-dehibe maro no nahitana hetsika androany toy ny tao Daiko. Raikitra ny fifandonana tampitandro ny filaminana izay namaly tamin'ny tifitra avy hatrany, tsy latsaky ny 7-20 ny maty araka ny tatitra vonjimaika. Araka ny tatitra nataona fikambanana samihafa ny antoerana. Mahery ny telonjato ny efa namony ainy taorian'ny fanonganam-panjakana ny voalohan'ny volana febroary. Raha toka manodidina ny 3 ny voasambotra. Raha toka miamafy hatrany ny fitakiana, mampiseho ny heriny ihany koa ny tafika izay nanao filatroana lehibe tao Naypyidaw nandritra ny fanamariana ny andro ny tafika androany. Saika nanaovana fampiratiana avokoa ny fitaovam-piadinana ny tafika any an-toerana. Ankilany tsy mbola nahitam-boka ny hetsika nataon'ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena manoloana izay fanonganam-panjakana ao Birmanie izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity, ankasitrahana ny fanarahana izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao dia mamely fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa, veloma tompoko. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.